Ao anaty contexte isika ilay sofla manokatra ny vavany ny olona, ny teny ratsy ny anarany avo indrindra, ny taberina kely ny any an-danitra, manao blasphème ny soratra masina, apokalipsy 3:10 andininy fahenina. Ao anatin'izay esprit zay isika ary omena hery izy io, omena hery ny mpiteny ratsy. Zany hoe permissive avy any ambony mihitsy de miteny amin'izay fitenenandratsiny zay izy andritra ny fepitoana araka ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Daniel 7. Miditra detay be tsika manazava an'izany fa tsy manam-potoana. Omena hery izy hiteny ratsy mandritra ny telotaona sy tapany. Io telotaona sy tapany io dia tsy fanisan'olombelona io fa fanisan'Andriamanitra. Tsy afaka hanao 1+1 amin'io ianao na ampiasa algorithme, intelligence artificielle hoentinao manisan'izay, fa ao amin'ny tontolon'ny divinité an'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra izay fanisana izay. Dia ny tontolon'ny faminaniana sy ny herin'ny finoana any amin'ny tsy hita maso sy ny fiasan'ny fanimasina no manambaran'izay any ambonin'ny tsiraray. Fa ilay hoe manokatra ny vavany ny olona dia miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, manao blasphème ny filazantsara, ny taberina kelin'Andriamanitra any an-danitra sy ny sisa rehetra mifampitohy amin'izay, dia raha vao miteny an'izay resaka blasphème izay isika dia orienté sy focalisé kokoa ny fijerin'ny olona sy ny fisainan'ny olona any amin'ny tsipina, any amin'ireo antikrista, athée sy ireo andihany miaraka aminy, ireo matérialiste, ny pragmatisme sy ny sisa rehetrarehetra. De ohatra zao ny olona tonga de makarakorsy be hoe ry koto lehilahy mahitsoambo, ry révérend Mazambe, tsy fantatro iza koa, ry peut-être Namaora, tsy fantatro ireo tsipiny rehetrarehetra zany izay manana ny pejiny izy de tsy mitsahatra izy ny no miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra sy amin'izay blasphème izay. Oui, tsy diso izay marina izay, tena miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izy ireo ary mamingavinga sy maniratsira ny taberina kelin'Andriamanitra, ny soratra masina. Oui, tena marina izay ary tena miara-maheno an'izay isika rehetra. Par rapport amin'izay dia tiako ny manipika fa ny toe-pon'ireny olona ireny ny toe-pon'ireny olona ireny amin'izay hoe fitenenan-dratsy efa ao am-pony zay par rapport amin'ny soratra masina izany, dia samborin'Andriamanitra foana izay toe-pon'ilay olona izay, ahafahan'Andriamanitra mamita ny planiny. Zay ny mahatsitoa ny tsitoa. Nebokadnezara mpanjaka mpiteny ratsy ny fanahy masina, ry Asirosy mpanjaka grave be zany, fa iny toe-pony iny mihitsy ry Farao, ny Romanina, ny Jiosy tamin'ny vanim-potoanany, même amin'izao tsika miteny izao, iny toe-pony iny mihitsy no samborin'Andriamanitra. Zay no nahatonga hiteny hoe izay no mahatsitoa any tsitoa ary zay mihitsy ilay herin'ny filazantsara ho facteur ahafahan'Andriamanitra milaza vérité. De raha mandinika ianao ny pejin'ny ry Koto na ny hafa, mialatsiny amin'ilay anarana voatonona, dia vérité par rapport amin'ny édification, zany hoe par rapport amin'ny pasteur Pinambola, par rapport amin'ny tsy mety ataon'ny fanjakana, par rapport amin'ny comportement any avaratra, mpampandihy fitombenana sy ny sisa rehetra na tsy any avaratra ihany koa sy ny sisa be da be. De rehefa tsara le détail lay fomba fiasan'Andriamanitra amin'ny alanan'ireo blasphématoire, ireo mpiteny ratsy manokatra ny vavany. Zany hoe en même temps izy miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra. Hoe ny Andriamanitra ela zany tsy m'existe, ny Andriamanitra ela zany sisy là, ny Andriamanitra ela zany zao porofo amiko fa misy an Jesosy zany minomino fahatany sisa. Miteny ratsy amin'izay toe-pony zay izy, fa en même temps izy
izay afanapony amin'izay fitenenany ratsiny zay tsy lay fanahy miasa ao anatiny de tena misy herin'Andriamanitra tsy toy eo ambonin'izay mampiasa azy a hitondra edification ho an'izay manatsofina zay le ambaran'ny baiboly apokalipsiany hoe zay manatsofina entina miaina aoka izy ahiano zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana de en même temps parallèle am'izay zany paradoxe Andriamanitra miasa eo amboniny zany rehetrarehetra zany mifeny contexte rehetra manambara amin'ny fiangonana izay manatsofina de ny pejy eto amin'ny tatatatafona hoe amin'ny alalan'ny édification sy ny zavatra tahaka izany ny sitrapon'Andriamanitra mahery fiteny sy ny sisa rehetra selon an'ny filazantsara sy ny baiboly fa izay manatsofina ihany no miseziran'izay mesazy zay tsy fantatro a sarotsarotra le fanazavana fa mino fa izay manatsofina maharay ny afatra tiany soratra masina ampitainao anatin'izany blasphème manokatra ny vavany miteny ratsy ny anarany ny avo indrindra sy ny taberina kelin'Andriamanitra any an-danitra de hoe ateo hoe focaliser ny olona avy hatrany de makarakorsia ny tsipiny no hitany sy ny ohatran'izany fa androany ihany koa zany de manampy fanazavana fa ny mihitsy ihany koa dia andihany amin'izay contexte hoe manokatra ny vavany izy a miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra blasphème blasphémateur miteny ratsy a ny taberina kelin'Andriamanitra sy izay rehetra ao an-danitra ny pihiny mihitsy allez voir partout ou ailleurs jereva amin'ny sehatry ny tambajotra ny Facebook ny karazam-piangonana tanao reny le secte be da be ohatran'ny hoe fiangonana milaza azo judaïsme milaza azo mpitandrina ny sabata na tsy mpitandrina ny sabata ihany koa karazam-piangonana isan-karazany folompolona rehetrarehetra izao fa dans le sens hoe tsy laherin'ny filazantsara Jesosy Kristy fa orienteny ny mpino ary intimideny alainy fanahy ho amin'ilay dogma fitenenany ratsy miteny ratsy ny anarany avo indrindra ny ahoana indray izay de tay izay raha mijery ny judaïsme zao tsika de tsy minotsotro zao izy an Jesosy Kristy ary manana fampianarana mihitsy izy manohitra miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra amin'ny alalan'ilay fitenenany ratsy ny anaran'ny Messia lazay ny fa 666 mamoaka calculna mihitsy izy misy fanisana avy amin'ny alalan'ny algorithme sy ny intelligence artificielle omeny valeur numérique ABCDEFGHIJKLM NOPQERSTUVWXYZ meny valeur numérique daholo afahany mamoaka n'ilay hoe Jesosy 666 anokatra ny vavany izy teny ratsy ny anaran'ny avo indrindra pino ireo pino ireo zany hoe ny fanazavana izay tena tsindriko aminao zany de so anao variana amindry pejiny tsipino rehetrarehetra lay niresantsika tany ambony teo nanonako anarana fa ny pino ihany koa sokafy ny masonao manokatra ny vavany miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra ny anaran'ny Messia ny zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy zao sy ny iray ihany teny ratsy ny anaran'i Jesosy Kristy izy qui veut dire hoe miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra Andriamanitra tsy toy ao Elohim de be da be ireo manokatra ny vavany pino miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra ireo milaza azo bisopy ireo reny karazana profeta isan-karazany manonona ny tena no atao proclamer tsy nandray niositra avy any an-danitra sy ny sisa rehetrarehetra reny mamitaka pino amin'ny alalan'ny soratra masina amin'ny alalan'ny dogme religion amin'ny alalan'ny zavatra be da be ohatran'izany baiboly ihany no ampiasainy manokatra ny vavany miteny ratsy ny anaran'ny avo indrindra izy amin'ny alalan'ny soratra masina
vao raha anao ny afatra sika eto amin'ny pejy dia miezaka foana mizara ny detay amin'ny soratra masina ahafahanao manana réflexion. Za tsy mahay manova olona, Jesosy Kristy asan'ny fanahy masina izany dia mino aho fa amangy anao ny tompo ahafahanao mandray ny hevitry ny fizarana isan'andro isan'ora eto amin'ny pejy. Mampalahelo fotsiny indraindray dia misy zavatra izay hita fa tena ara-baiboly izao na dia somary mahery ara ny sarkasma hoentiko maneho azy mizara amin'ny alalan'ny édification teny manitsy sy ny teny mandrantsana mananatra eto amin'ny pejy dia be da be ny mpino izay milaza azo ankohonana ao amin'Andriamanitra ihany efa nolazaiko teto izay ny ankohonana ihany ny fahavalon'ny olona, ankohonan'Andriamanitra ihany ny fahavalon'ny olona zany ao amin'ny tontolon'ny faribolan'ny filazoan-tsara. Dia ireo karazana mpino be da be mihitsy manaraka ny pejy sy ny zavatra zaraina eto manokatra ny vavany ny teny ratsy ny anaran'ny avo indrindra manohitra ny zavatra zaraina eto. Mampalahelo fa izay moa no zavatra misy misaotra ny tompo Jesosy manafihery, misaotra ny tompo Jesosy ihany koa ny antom-pisian'ny pejy sy ny mbola ho fitohizany zany amin'ny feim-potoana izay ny any ambony no mahalala azy. Voarainao ny afatra amin'ny rahasoantsika rehetra. Tianao Jesosy.